Nilaza ho tsy nitravitravitana ny jirama na ndraikitra avetrany rehefa nandre ny fitarainana marina ataon'ireo mpanjifa momba fikaran'ny sandan'ny fandaniany rano sy herinaratra tato ato. Na izany aza dia mbola manita an-trano ny mpanjifa hanatona azy ny orinasa raha toa ka mbola misy ireny fahadisoana tavelany ho any. Raha ny voalazany tao amin'ny jirama dia nisy fahadisoana sy tsy fahatomombanana tokoa tao anatin'ny faktiora sasany tato ato. Miangavy ireo mpanjifa izay za mieritreritra hoe ho tratran'izay fahadisoana izay a tsy salasala anatona ny jirama, miantso ny jirama, misy numéro tokana amin'ny jirama 3547 azon'ireo mpanjifa ireo miantso ny jirama. Ireo mpanjifa zany izay tratran'io fahadisoana io dia misy raha tena vérifie zany le fahadisoana dia misy correction zany a izay atao amin'ny jirama eo amin'ny facturan'ireo mpanjifa ireo. Raha mbola tsy nandoa ny facturany moa izy dia efa verina amin'ny zany le izy. Raha ohatra moa izy efa nandoa ny facturany a dia mazava ho azy a misy zany ny fanitsiana ny facturany. Raha ny voalazan'ny tompona andraikitra ny jirama hatrany dia adisoana ny ninana taony na tonga ny tsy fahatombanana satria dia fatra-pandaniana diso no ny ninana tsofoka tao anatin'ny faktiora ka nampidangana izay tsy izy ny vola notakinana tamin'ireo mpanjifa sasany. Taorian'ny fanadidinana taon'ny jirama ny nalalàna fa manodidina ny 5,000 tamin'ny faktiora 4 alina no diniana no nahitana io tsy fahatombanana io. Tsy resy lahatra amin'ny vahaolana entin'ny jirama ireo mpanjifa izay sendranay, mbola mitaky fanazavana misimisy izy ireo. Misy kosa ireo izay vao anantona ny jirama. Ao anatin'ny volana juin ity zao telo ny fakturana itonga efa manentsinyentsin'ny daholo izy anankitelo ireo. Tseritra mihitsy zao hoe vao andeha eny amin'ny jirama izay io hitaraina satria tena dangana be, tena tsy laitra le anina mihitsy zany fa tena niakatra be mihitsy ny vidin-jiro. Izay hitanay fa tsy ara-dalàna kosa dia mbola miandry fanazavana aloha zany avy any amin'ny jirama hoe inona mahatonga an'iny. Raha ohatra moa tsisy fanazavana ka tonga zareo mieritreritra hoe dia hanapaka ny jiro, hanapaka ny compteur dia sakananay. Sarotra be mantsana hoe rectifena ny facture indrindra sasany efa nisy nahaloa. Fa ny tokony atao zany dia manatona isatrano ny jirama manazava an'iny